Taratasy ny fandiso tantara nosoratan'ny Zoky Arisoa navelomin'ny voahirana Tovo Mamy Iandry Aritsoa Mami Iaina Ravaka Solofo Fano ary Sara. Dia andeha amin'izay rangaloha mba hiala sasatra kely fa tena betsaka mihitsy izay fianarana nampidirina ato aloha izay a. Saotra anao Andriamanitra fa maromaro ihany izay tonga nefa vitako izay a. Afaka CP tamin'ny 10 taona lasa, afaka BEPC tamin'ny 10 taona lasa, afaka baka ihany koa tamin'ny 5 taona lasa. Nianatra katekomena ary noraisina mpandray fanasan'ny tompo ihany koa tamin'ny herintaona, ary vita ihany koa ny 5 taona tao amin'ny gestion sy ny commerce international. Kenina moa izany fa tsy dia asa sisa tadiavina e, ny diplôma efa tao am-pelantanana. Izay mihitsy ka Jesoa, misaotra anao fa tsy mba noho ny ezaka vitako no nahatongavako tamin'izao toerana ambony izao fa noho ny fahasoavanao. Ahoana moa ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy ato amin'ny Baiboly? Aiza moa no misy an'izay? Ety ka, ty. Ity fa hitako ity. Korinthiana voalohany toko 10:10 ety mihitsy ilay izy ka. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Misy Baiboly amin'ny teny frantsay koa ty eto andoha fandrinako ty. Andrasiko hoe jereko. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Au nom de Jésus, c'est par la grâce de Dieu c'est que je suis. Amen. Variana ery izany zanako izany. Ay ve neny e? Ie, za ihany ka. Fa leo anaka mahitanao tsy manadiny tenin'Andriamanitra na dia efa nahazo diplôma ambony azy. Ie, ataoko ahoana moa ny tsipadolaka ny tany e? Hatrany ekibinao dia efa notahin'Andriamanitra. Nandritra ny fahazazako mbola nokarakaraina tamin'ny tenin'Andriamanitra fantatra. Dia mbola io koa Andriamanitra raintsika tsara indrindra ny an-danitra fa mbola manome saina matsilo ka nahatongavako amin'izao rehetra ananana rehetrarehetra izao e. Marina mihitsy izany. Sambatra aho manana zanaka endry toanao ry Kabi. Ny tanora sasany raha vao tafita amin'ny fianarana ambonimbony dia adininy tanteraka ilay lakan'ny tany araka ny filazanao azy. Betsaka no manadino an'Andriamanitra e. Ary marobe no misakaiza amin'ny naman-dratsy izay nitaona azy ho amin'ny fidorohana sy ny filokana, ny fitsangatsangana ary ny ditra isan-karazany. Sy ny tarigetrako roneny dia izao a. Tsy za tsony no velona fa Jesosy Kristy no velona ato anatiko e. Tena tsara anak'izany toe-tsainao izany. Toy izy ary mba atao miany koa ireo tanora namanao babon'i Jesosy e. Izany mihitsy roneny a. Ie, izay ary aloha fa tsy aleo ve mba hisakafo amin'izay tsika mianaka fa efa mandeha dia mandeha ny fotoana. Ihany tokoa roneny, andao fa sady azy zany efa tena manao sita avao mihitsy ny kakanako. Andao ary e. Izay kiry ravaka dia mianatra tsara indria, dia indre tsara ihany koa dia aza dino mivavaka e. Eny kia, fa hoentiko ambavaka koa ny fiarahanareo sy Kabi e. Indre tsara dia apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainana fa izy ihany no mahay mandamina ny zavatra rehetra. Indrindrindrindra any an-dafy any an-tanin'olona any. Tsisy havana any fa Andriamanitra no akaiky andria, ankinao amin'ny zavatra rehetra izay atao ndria. Dia aza dinoina ihany koa ny aty an-tanindrazana rehefa tafita indria. Hianatra fotsiny angeka iny andehanako any France fa rehefa vita amin'ny fianarako any dia tsy maintsy miverina aty any aho miasa e. Izany mihitsy aza dinoina ny aty an-tanindrazana rehefa tafita indria. Fa maharitra firy taona moa ny fianarana atao indria? Mbola elaela ihany vao vita fa na dia izany ara
Mba teneny ihany rehefa atao mariazinareo sy Gabi e. Ina kira zany raha tsy adiniko ndry fa aza matahotra e. De zao kia mba jerijereo fi dada sy neny fa aza de variana mampianatra any ambositra any fa zareo rehefa mampalahelo mihitsy any ambany vohitra any sa afaka nanafitra naty ety Ivato. Aza matahotra kindria. Saiki fa efa miantsy ny tompon'andraikitra ao amin'ny fiaramanidina mitondra anay fa amanaraka indray a. Veloma kira zany de soavadindry. Aza diny mametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Eny kia de torak'izany koa ndry e. Manao nany eny a? Ay ve efa taitra ianao e? Efa taitra. Salama tsara anao ka? Salama tsara. Nanao ny alina? Nafinaritra ka, natory tsara. Ay. Zay lo fa andeha vetivety ako ka. Etry fa hoaiza sahady ianao ty? Sy ndeha tady asa ary neny a. Sy nanomezan'Andriamanitra ny diplômany dia mba ampiasaina nanana asa hanomezana voninahitra azy. Marina aloha zany de hono aorianan'ny mety azahoana ho asa raha toa ka mahita soamatsara dia inona koa ny dingana hafa? Dingana hafa? Fa nga mbola misy dingana hafa akory neny e? Ka tsy efa misy fofombadinao fi hano any? Ay ve misy mpiara-manatra tamiko izay tao amin'ny lycée ry neny a. Dia efa somary nandrindriny saika ihany izy io ary efa netika mbavaka fa tsy netika tany amin'ny fotoam-bavaka neny. Efa hitako eo mihitsy hoa. Dia iza aloha no anaran'izany ry Gabi? Ny anarany ve? Lovasoa ny anarany ry neny a. Lovasoa tsara. Fa rehefa miantso azy dia ataoko hoe lova fotsiny dia ampy. Zazavavy montina sy endry ary mahateo ty izy io e. Zany io. Pikany zany a. Endrika ananany ary tena mivavaka ihany koa izy a. Dia hono ary Gabi? Dia aiza moa zao io lova io? Rehefa afaka baka izy dia nifindra monina any ambositra any neny a. Dia tsy eto izy zany? Sehatry ny fampianarana no nidiran'ny lova ry neny a. Ary dia mifandefandefa taratasy eo zao no ataonay hatramin'izayko. Hatramin'izay nisarahanay toerana efa 5 taona angamizay raha ve efa ela be? Efa nisy 5 taona? Tena faly be aho anaka fa anana vilady mpampianatra zaniko. Sady mahalala fomba ireny mpampianatra ireny no tsara taiza ihany koa ny zafikeloko aho. Neny koa zany to tena manao dingan-dava be mihitsy ko. Zanak'olona aza tsy mbola nanaterana votendry akory ko zafikely tsara taisa tsara tela sady no visavisaina eo. Ka aza imezana mory reninao anaka fa ny tena fifalianay nahitana masoandrony dia ny mahita anareo zanaka mandeha amin'ny fahamarinana sy manana fahatahorana an'Andriamanitra. Fa hono ary neny? Ahoana tokoa nalalany neny hoe mandeha amin'ny fahamarinana izay sy lova e? Ohatra efa 5 taona be zao ve anaka hoe ianao ny rahanareo dia ny ray any ambositra, ny ray eto Antsirabe, taratasy ny faneraserana. Dia manino? Efa mariky ny fifankatiavana anie zany, samy endry, samy mitana amin'ny vady mifanaovana, izany natao hoe fahamarinana. Marina izany ry neny a. Ramatoa! Zay indray ve raha lova mahany lava io? Tena leo vao miditra ny trano dia fofo toka. Tena tsy amohany io ary anga fa aleo ataoko ohatran'ilay mahazatra ihany a. Aleo hiala moramora eto amin'ity zazakely ty fa sao dia taitra eto ndraika itomany eo. Zay. Tiako taitra sahady arakaraka ny mba hialana moramora teto vao miaha mampitomany azy. Mahadreraka miariny tabataba miatomany ambony ao e. Tena leo mihitsy ny amarina ka. Aleo aloha ty zazakely ty tomany eto fa le zaza be ao an-tokotany eo no andeha ampangilina fa mahamenatra olona mihitsy ny zaho tabataba n'izany.
sady efa isan'andro lahy maka leo tena leo mariny Amor varavarana ihany atorato ao ihany olona angasy mangasy tsy misy ilana azy mety zany raha vehivavy a mialahy dirako any an-trano masy aiza zay vavy ilona fa reraka mitady asa zao mbola jovoina varavarana ihany ay de nitoka no asa hitanao tany ka tsisy asa ataoko inona tany mena ve nirehatra fa isy bandy mamerevy de zay tia mivarinao dia andanany amin'ny dosy ohatran'ny mahazatra tsy miara-matory amin'ny olona mamy zay mianaka ndany ianao mandeha atasiko vary bandy a sady mahatsiravina na mieno ny fofotokanao ary leo tokisy loka sy antany amin'izay fa efa hitiako ny trano e atotona koty zangano andro fotsy eo lao ao vehivavy tsisy lanazy inona fotsiny natao antatrana maninona raha ianao ndray mitady asa hitanao kely zany mivendrivendry any ary aza memenao fa sao tonga avy amin'ny mpiambiny eo koa e fa mbola tsy tonga ihany ngatady tsy mbola ka fa ay ohatra ny tsy hitahitako tato an-trano mihitsy izy sairana miasa efa ho avy izy zao ka zay ary aloha fa ndeha tsotsotra kely tsy ampandrina e ndao ary anaka ohatray saika adiniko neny a ye nandalo kely teto Atsirabe lova de naka ny copine acte de naissance sy ny dossier-ny zany io ye de nandalo taty fa tsy tratrany tato neny satria lasa nivarotra de izy raha teo koa makabe de lasa izy tsy maintsy hody androanoany mankony izy de mampamangony zay ny afatra ay ve hitanao a zany gaby maninona tanteraka amiko mihitsy le tenin'Andriamanitra manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao de ny andrenesako fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako zany a raha tanora tsy manana an Jesosy teo amin'ny toeranareo tahak'izao tsy efa nangalatra nanao firaisana ara-nofo zany mihitsy tsy efa nisy zazakely teraka ihany koa zany foana manko no hiazaka zany tanora raha vao hoe mifankatia nefa tsy vodiondry tsy soratra tsy mary azy vita adinony fa masina Jehovah Andriamanitra sy izay sy lova ary neny efa niara-nandohalika mivavaka tamin'Andriamanitra mba nangataka taminy hoe mba hitehirizany any tenanay mba ho madio e mitarika etsanay de tsy mba hanao an'izany firaisana ara-nofo melohan'ny fanambadiany zany mihitsy ko misy ny tanora tsy mba mandringa toanareo fa tsy mba mandringa ahoana akory neny a aza avao keo lefa tena tsy azoko mihitsy mandringa ahoana ary tsy azonao ve zao ary maro ny tanora kehitriny mandringa ny fiainany ny fahaizana mampahalalana ary ny diplôma ambony dia ambony fa raha amin'ny lafiny ara-panahy zany de ambany dia ambany zany a ka mivavaka mahalana vao manokatra baiboly ary atao tsidipahitra aza ny fiangonana e matoa miditra ny tempolo masin'Andriamanitra de hijerijery sipa sy mampiseho lamaody tsy maneho ny voninahitry ny tompo e misy aza moa rehefa atarindray aman-dreny mba hianatra confirmation izy ireny de raisiny ho toy ny manompo azy mihitsy ka tezitra ery izy ny fitondran-tena ratsy amin'izany mahangany fotsiny fa ianareo roa kosa aloha de tena tsy mba mandringa mihitsy anaka samy avolenta daholo na ny fahaizana na ny toe-panahinareo ay ve zay le hoe mandringa ho an'Andriamanitra rery andry neny ny voninahitra amin'izany rehetra zany a de ho tanteraka aminao sy lova fofombadinao tokoa anie ilay voalazan'ny tenin'ny tompo manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny ye ny fanantenanay sy lova ry neny de samy andova ny fiainana mandrakizay a tena sambatry nareo roa e ary mino fa hotretrika mihitsy ny tokantrano izay ahorinareo mivavaka ho anareo anaka ye andao alohatsika sy neny niara hivavaka isotra sy ideran'ny tompontsika fa de efa mindraposy be fitiavana izy ary ametraka tanteraka ihany koa ny hoaviko sy ny hoaviny neny eo am-pelantanany e mety mihitsy zany anaka zany anaka Oletiry Gabia
Ao lesy mba ataovy sezikely ty asako ty Zara za mananjanaka farampianarana to anseko. Ao ary vitaiko aloha ty anodady ty dia zay aho vao manao ny demande ka. Ampidiry fiany amin'ilay orinasa lehibe ary Ambomena ary mantsy ny ty demande ty any no hitady asa. Dia misaotra an Jesosy ary dada fa mba nomeny an'ireto fitaovany reto ordinateur, imprimante, sns. Fa ono ary se? Ahoana dada? Fa ahoana moa ny fomba nazahoan'ireo fitaovana lafo vidy ireo? Nefa neto vola atao sakafo ihany nomena sy isam-bolana. Sy isaky ny mandray bourse ary dada dia tsy mirobaroba loatra fa tsy njaraiko ny any vola ampelantanako. Ay, tsara kosa izany ka. Ny sasany ataoko sarandalana sy hividianana fitaovam-pianarana. Ny sasany kosa ataoko rakitra sy adidy any am-piangonana. Ary ny sapahany ihany koa no tohiriziko tsikelikely nandritra ny 5 taona teny amin'ny université zay. Zany dia misaotra ny neny ary dada nanampy tamin'ny vola voanginy ireo ka nahazoko soamantsara an'ireto ordinateur sy imprimante reto. Miaika an'se alorika bia. Zany ve? Mitovy lato an'se raha vao mahazo vatsy fianarana zany dia laniny amin'ny revirevi fotsiny. Zany aloha. Nisy gara, ny toka, ndrongono, vehivavy, sy aloha dia tena nahavita nanangony. Tsy vakina fotsiny ry dada ny tenin'Andriamanitra fa ampiarina amin'ny fiainana. Ampiarina amin'ny fiainana manontolo mihitsy Raha tsy izany manko dia maty atoko tsika. Toy ny hoe ny fahaiza-mandamina no ety miady sy ny hoe ny fahatahorana an Jehovah ny voaloham-pahendrena. Sa mihitsy ny anaka. Ao ihany koa ny dada ilay teny hoe izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha toa an'se daholo ny kristianina mpandray fanasan'ny tompo dia ahoana ry dada? Dia tsy verimaina ny ezaka fitoriana amin'ny filasany tsara. Marina mihitsy izany ry dada. Ohatra misy mandondona zany ndana mba jereo kely kapiza ny olona mandondona zany. Iany ary? Iya. Ody, fa ninona ty ry sery lova? Bonjour nelle toute vita dia ninona ty? Tena mandray raha lova. Gabi, bonjour aloha. Tsy afaka mampandrosa ny sery lova fa ao dadanay Sy dia maninona? Sy raha teo koa moa mamy dia sao dia mahazo teny gasy aminy ao seko. Sy aloha zany roso fa sy misy problema io Raha omeny teny gasy io za dia valiako teny anglisy raha sonina. Za matahotra anao fa za koa mispeak be mispeak be aho Ampandrosory zao vahiny zao ry kabia. Aza jirika fotsiny ao am-baravaranao. Lova namako ihany ty ry dada. Hitan'se zany ry gabi. Maninona? Ampandroso izy dadanareo azatsaka rahalay varavarany. Ao ry sery lova tantanana sao dia menjery se Menjera fa za maninona no enjera zany? Ao raha fazabe famaliana. Salama tompoko. Lova avy Antananarivo ihany ty Manaja anao ray aman-dreny miala reny kely rehefa somary manimanitra kely manimanitra kely fotriny tenanay fa kely fotriny no sotroko fa tsy raitra voangy akory mazavatra raha. Ka maninona no miraiko dela sy mivembena tahaka ty se nefa no laza fa raita voangy fotsiny no sotrony se? Ka be degré be angamba zalahy tao anaty voangy taoko. Be degré be zalahy tao anaty voangy tao dia sady mafana be no mampiraikitra lela. Zao ry sery tovolahy. Ajanony ty fitiavany se toka sy fitiavany se teny ty. Zany jereo anie ny masony se mena. Zay. Ny fitafiny se maloto. Zay zakory maloto sy. Iza moa no anaran'ity namany se ty ry gabi? Lova rarako tompoko lova. Lova ny anarany. Ay lova ny anarany se. Vao izy dia natamitrakisy borosy dia nisy bara teo amin'ilay stationnement de nangarika be raha ty aminareo aty atrirabe aty dia
dia ohatrana fanatena kely trano tovolahy kay moa tarakitra ho a dia sobosaka be gamba le zavatra re tena ohatrany mamimamy zany ny tenanay dia ohatrany ndraisa kely fotriny fa tsy maninona ka faly mamangana rona zany aza aloha e. Ka inona moa zany nahatondia Arseny lova? Mba ivahiny. Mba maninona e? Mba ivahiny kely aty aminareo fa mitady asa kely aty abira aty zany dia azafady indrindra ry tovolava tsy afaka mampiatran'olona mamy zay a. Mitadiava toerakafa ivanianana Arseny. Sy oray amandriny toerakafa aiza indray ary no ale afatsy atamraka toerany ambavady any namasery gaby fa sao dia mandoa eo a. Sy tsy migobra zany fa aloha zany mba angany sefa sao dia mandoa eto ty ka maimbeto ny tanàna. Iendry dada andaony sery lova. Sy nahoana sy no dia mandroaka fotsiny ohatr'izao a. Sy andao sery lova tiernery ambavady se a. Ary ty misy vola kely mba ataony se saradalana any posy any. Tsy efa niteny any se hoe azo teny gasy amin'ny dadana eo a se. Sy iza nga maty olona misotro tokataony se ve dia mba miova mory se a. Mariny na miova ahoana koa zany renao koa aza be morareo ianao a. Zao aloha e siora ve se efa ho tonga eny amin'ny dadatoany seny mafaly aloha e. Zaho sy maintsy tonga ny directionko any fa aza mikorapaka se. Mba miova amin'izay ho a se fa aza manao ohatran'io. Ka miova ina ilay tianla ho tenenina ataovy mazava ny kozy. Orikabia aza vela mandalondalo aty tsony iny naman'seny fa sao dia mamindra toetra ratsy aty amin'ny se aty. Zao ny teneniko any se a. Sina indray aza be moraleo elafa mepodireza. Zao a namoaka se a. Nefa tsy afaka mitana ny se ao an-tranonay ary se satria mbola eo ambanin'ny fahefan'ny ray aman-dreny ka. Ranga reveko amilay koa ny any na ty revenareo mitanoma zay e. Nefa na zany aza ry se mba endre ihany fa ny tena ny se ane ka tempolin'Andriamanitra e. Zany ho a tempolin'Andriamanitra fa saminovina koa le teraka be misy olona lasa tempoly a. Tempolin'Andriamanitra ho any tena ny sery lova. Ny dikan'izany dia hoe masina satria natao finenan'Andriamanitra zany. Ka rehefa simbainy se amin'ny toka toy izao ny vatany se dia ho faizin'Andriamanitra se fa miomana. Faizina? Iza kapohana ve sadaroana sy asina ny fekibo? Raha tsy noho ny kapoka amin'ny fekibo ry se ny anjohan'ny se raha mbola mitohy amin'izao fanombany tena ny se amin'izao zava-pisotro isan-karazany sy alikaola zao a. Sy tsisy blème zoky a. Eno enge aloha e, eno aloha hoe eny ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly hoe fa ny mpimamy dia anana ny anjarany amin'ny farihy mirehatra afo e. Sy ka mangasika be zany atao tsirabe a dia mba mila mitanina afo kely mibandy dia tsy maninona na mitanina foana azy. Oka mihitsy aloha isava ny tokan'ny se zay vao nitoro filazany tsara amin'ny se ary lova. Zany efa savafa sao dia velonao fa mamo e. Oka aloha fa misy posy a. Azafady posy a. Ngeza ndray mitsamo. Mba terikely eny mahafaly nge tiana mako ty posy azafady a. Ono ary lova. Inona ihany aiza moa any misy nalao iakatra fotsiny ambomposy dia iaho zay mitsamo mafandamina. Eo mahafalina reo nao teriny. Aiza ho any tranon'le dadatoan'ny sery lova mariny. Endraiky kiseo zay ambilombe mazava. Iza ambosikofa zany ery amin'ny seze ambilobe. Izay zany ry ngiaposy dia iny an-tanany iny ny sarandalana e. Tonga dia alay fa sao dia alatsany eny an-dalana eny ry ngiampitondra posy a. Olona efa tsy tompony tena tsony io mantsy. Zay andao andeha posy fa bandy be resaka. Kara dia andao tsika andeha ary. Andeha. Izay zany ry lova. Raha zanaka anao nafaka eno aloha le teny farany e. Raha zanaka anao nafaka ny se dia ho afaka tokoa se. Zay sure
Zanaka, zanak'inona no nafaka dia zanak'iza. Aiza raha matoa? Zay indray raha lova mamy lava. Dia efa maka leo mihitsiny. Aloha raha ty fa reraka be le voalaza. Midira fa tsy nidiko tsony io e. Eka nytramiry kaina lano dorodoroneto Ara oviana indray tsy manidy trano ro dia mba misy lehilahy ohatran'io Sa dia manana loatra ny tsy mahay oaka hoe any Antsirabe dia ampiditra lehilahy. Raha kongata manana Antsirabe any, tsy maintsy verina rehefa tsisy kanja. Ary ahoana atolotry mitsangana tsao am-pandriny? Misy bandy misy eo ambafandrinao ijerepo azy eo. Ay lohako va manaitra zazakely ay lohako mahatsiravina ary taiza moa ianao io ndroandro tsy hita tsy nody tato an-trano tato mihitsiny. Raha tany amin'ny ragaby tany Antsirabe nitady asa. Nitady asa dia toka koa no entinao miverina avy any. Raha mendra sonina dady angapy boty be tany mbola tonga tany amin'ny radada tokoa vo boty be tany tonga ato an-trano koa vo boty. Ary aza mirediredy eo fa io mivarinao io misarona io dia andeha hoe tao any amin'ny efitrano fandrianao any. Fa aiza indray moa zany no atao efitrano fandriako androany? Any amin'ilay mahazatra any amin'ny dosy ihany ny fatorianao. Tsy miara-matory amin'ny olona mamy rangaty iny aty mazava. Allo raha mangatrika indray zany ny ratana. Any amin'ny dosy ihany ny fatorianao. Tsy miara-matory amin'ny olona mamy rangaty iny aty mazava. Allo raha mangatrika indray zany ny ratandremo androany amin'ny otrany mazatra. Zay mihitsiny. Raha mivavaka mihitsy mba ho afaka noteotra ratrinao eo ianao Ozy izy ragaby hoe raha zanaka manafaka nareo dia ho afaka tokoa nareo. Mirediredy. Sy ndeha aloha anoratra ho an'ny lova fofombadika fa tsy ny fankatiavanay manko tsy maintsy kolokoloana tsara sao dia maty. Inona re zany zao no lahatsoratra ho soratako an'iny olo tiako iny Aleo aloha rangahy raisina ny taratasy sy ny stylo dia hita miandalana eo izay ho soratana. Aiza moa izy teo? Reto ka. Ary nakaiza indray ny styloako teo ty eto ka. Any Lovatsifoko. Zay mihitsy aloha mba atao miova amin'ny mahazatra fa tsy hoe lova malala sery foana koa no averimberina atao anaty taratasy ato Ary aloha toy izany. Aty aminao foana ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko. Tsy foiko loatra manko ianao teboka. Na tsy aro sambatra ery aho nandritra ny fotoana foakely nandalovanao taty anay. Mba sopatrery ny elanelantany nefa matoky ianao fa tsy anadino anao aho mandrakizay teboka. Mety tsara mihitsy zany ka. Mety tsara mihitsy zany fehezanteniko zany. Dia inona indray zany no soratako manaraka? Lafa hitako ka.
mandrapiandry ny andro iaonatsika manarak'indray dia manao velomanao ary manoroka mambe anao. Aleo ranga faranana amin'izay aleo faranana amin'izay ka tena mety izay. Nefa aleo ampiana kely lova valio aingana ny taratasiko hoy Gaby tsy mahafoy anao. Dia izay mihitsy dia faranana amin'ny soni dia vita. Zay vita aloha izay ny taratasy ho an'ny lova malalako. Ary maninona koa moa raha anoratana le lova namako mamilava tonga taty Antsirabe vao aingana iny tena nahatsiaro tsy nahavita ny atetika amin'ny maha kristianina mako tamin'iny fandalovany taty iniko. Aleo mena anatra sy tenin'Andriamanitra izy ary engane tsy mamindray izy eo mpamakiny ty taratasy alefako anazy ty. Aleo aloha ka taratasy hafa indray zany. Aleo tao dia soratako ty ary any lova tsy tiako mihitsy ireny toetra nasehonao tamin'ny fandalovanao farany tanty antranay ireny. Ohatrany masika be ve zany fehezan-teniko zany? Izay voasoratra raha ngady voasoratra. Aleo toy izany ihany aloha ny fanoratana an'ity taratasy ity. Aleo ny vakikely ny teny aloha tamin'ny nandalovany farany tany tena nasosotra ahy mihitsy ny nahita ny masonao mena ny fitafianao rovidrovitra sy ny fandehananao mivembena. Aleo atao tonga saina tsara mihitsy ny loviny amin'izay fatany hoe maharikoriko ny olona mihitsy ny tenany ka indrindra rehefa mamy. Aleo tezako amin'izay raha tsy manapa-kevitra ny hiova ianao dia aza mandalo aty aminay intsony. Tena masika be zany fehezan-teniko zany nefa raha ngaty tsy maninona zany mety ampiovan'ny lova ihany koa nge zany aleo toy izana ihany. Efa notenenin'ny ray aman-dreniko aho tsy fanerasera aminao intsony sao hono manimba ahy. Zay ranga ary aleo fananana amin'izay tsara raha asiana tenin'Andriamanitra kely any na dia anankiray fotsiny aza mba ampivafo azy. Inona re zany le tenin'Andriamanitra ataoko aleo fahitako miova amin'ny fanavaozana ny saina ary hirao foana ilay hirao hoe tompo ovai ny foko mba omoranarina. Za koa no be toriteny eto fa olona mamilava iny veranga de
Avy an'ity taratasy soratako ty akory e. Nefa raha nga aloha faranana ihany dia aloha alefa ainy a. Dia mametraka veloma amin'sery lova, mahaiza miaina fa efa olon-dehibe ise. Zay sonisy isa hoy Gaby. Zay ka. Ary andao amin'izay raha nga ampidirina ao anatin'ny valopy reto taratasy reto a. Ny ray a ho an'ny lova tiako any Ambositra. Ary ndray kosa ho an'ny lova Mamolava any Antananarivo iny. Oay, ary efa mandeha be ihany koa zany ory zany a. Zay raha nga fa rehefa any am-positra manoratra ny adresy tsirairay avy a. Sao dia tareo manko a. Tsy azo taim'ireo tsony. Tena tsy nampoiziko i Gabiny mihitsy na vita nanao ato izao. Andeha aloha hiantso andravaka fa malahelo azy mafy mihitsy anie ay. Any andafy any tsy fantatra hoe nanao izay. Mba ho tantarako amin'ny any koa ny alaheloko e. Razoko vavy, elaela vao niantso a, inona vaovao e? Tsisy vaovao aky fa misy problème kely fotsiny aky a. Fa marary ngandry izany samany inona? Salama tsara fa manaona aloha fianaran-dry ao e. Mandeha tsara ka, fa problème inona e? Tsy salama nga dada sy neny sa? Salama tsara daholo aky ny aty aza matahotra ndry e. Fa momba nay sy Gaby aky a. Sahady veky? Tena tsy ho tanteraka angamba aky ny fikasanay a. Ohatry ny saraka angamba izay sisy fa tena mampalahelo be aky zavatra nataony a. Aza manao an'izany aloha ndry e. Fa inona ny tena nahatonga ny olana e? Andraso ary fa ho tantaraiko andry ny antony. Ay, tapo kely ary aloha fa aleo zany miantso andry fa ny avaty miantso makany mantsy mora kokoa noho ny avy makaty a. Eny araky a. Efa ho ray volana zao ny tsy naharay taratasy avy any amin'ny lova malalako any Ambositra tsony a. Fa maninona ary ny tsy nivaliany mihitsy ny taratasy nalefako farany iny e. Nefa ne dia mba te handreny tokom-pitiavana avy any aminy mihitsy ny azo e. Ary misy mandondony zany a. Aleo jerena aloha. Ainga faktera. Salama tompoko. Ato ve misy any Ratsiosena Gaby? Iza mihitsy zay tompoko. Ana mihitsy ty taratasy ty ringa faktera. Ty misy taratasy avy amin'ny posta. Ty mihitsy le fanandrazako efa elako misaotra betsaka anao e. Zay. Eny tompoko. Iza ny afaliako marina. Aleo aloha roako mamy be mihitsy ty taratasy avy any amin'ny lova fofombadiko ty. Zay vao sokafana sivakina. Ary aloha sokafana amin'izay. Izay. Ary aloha akabahana tsara mihitsy amaky an'ity soratanan'ilay olo tiako ty a. Andraso mihitsy aloha itsotsotra tsara etsy ampandrina etsy a. Eto mamaky azy. Izay. Amboarina tsara ny ondana lesy a. Atao tsara eto akaiky ny fo eto a ity taratasy ty. Ary vakina amin'izay. Inona ho zany lazainy? Ho an'Andriamatoa Gaby. Ty, fa nisinona? Isan'andro lova rehefa manoratra taratasy aty amiko to misy foana hoe Gaby malala na hoe Gaby ilay tiako indrindra eto an-tany. Na koa hoe Très-cher Gaby. Zao nefa ty androany to hoe fa aleo toizana ny famakiana ny taratasy e. Voaraiko ny teny makarary fo nosoratanao.
misaotra amin'ireo endrikendrika sy fanosorapotaka nalefanao tao anaty taratasy rehefa tsy tianao izany toetrako dia vita teo ny amintsika tsy mitambitamby koa ny aty ary lazao ny ray aman-dreninao fa tsy andalo aty aminareo mitsony aho mandrakizay veloma hoe hono ho ilay tsy mahay miaina mitadiava zazavavy hafa tsy manana masomena sy akanjo miforiporitra ary fandeha mivembena fa izao efa ratsy sy manimbanao aza mody ny baiboly no hialokalofana ka be anatranatra ery hoe miovahany fanavaozana ny saina nefa ianao ilay kapipe tsara velatsiny tena mila hihira matetika ilay hoe tompo ovay ny foko veloma mandrakizay hoy ilay zazavavy voaosipotaka loziny ty taratasy fetom-pitiavana neny nalefako tany amin'ny lova fofombadika hoe dia ahoana izao no navaliny aho fa inona ny anton'izao e dia potika ve zany ny fankatiavanay sy lova ary soko kosa ary dia ny famadika ireo taratasy nalefako tany amin'ny postra ray andro iny e angamba le taratasy tokony ho an'ny lova tany amin'ny namako ilany Antananarivo iny no tafiditra tao anaty valopony nisy ny adresy lova fofombadika ary ny taratasy ho an'ny lova fofombadika kosa no tafiditra tany amin'ny valopony nalefa ho an'le namako mamilava ny Antananarivo iny zay vao mazava amiko izao ny fandehany tena ny famadika e izany mahatonga ny lova malalako any ambositra ny manao farateny ato anatin'ity taratasy ty tahaka izao tena tao anatin'ilay taratasy ho an'ny lova namako any Antananarivo iny mihitsy no nisy hoe masomena sy akanjo miforiporitra ary fandeha mivembena nefa izay taratasy izay ny tonga tany amin'ny lova olo tiako maty ahy marina loza zany tsy misy oatra ny tiandray marina e zao ankehitriny izao aranga dia andeha andray taksi borosy ho any ambositra ho azavaiko amin'ny lova mahalalako daholo ny fandehan-javatra rehetra aloha hivavaka mihitsy vao iainga Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra moa ianao enganeka mba itony ny foniny lova olitiako iny ka anaiko ny fanazavako izy ary ny angatahako aminao dia mba ny iverena ny fitiavany ahy ataoko amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany ary ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fitiavana ihany koa no anandratako izany vavaka izany. Amen. Tonga soma tsara ty ambositra aty ity eto ny trano misy an'ny lova raha izao moa tsy henony lova ny fanazavana ataoko aminy dia ahoana tompo ampio aharovo ny fankatiavanay. Amen. Ary aloha tondonina amin'izay fa tsy kabia ody ny aty e ha kabi lova lasa ianao mandehana inona mbola andehananao aty an-tranonay aty tsy efa mazava ve reny taratasina alefanao ary reny avelao aloha mba hanazava ry lova malalako tsy mahafantatra anao tsony ahy e ataonao ina tsony no izay zazavavy manana masomena sy akanjo miforiporitra sy fandeha miraingirangy toy izatony tsy rahatsatananao ve nanoratra reny taratasy rehetra nalefanao reny Andriamatoa saingy mialatsiny aminao a lasa ianao ry gabia tsy mila lehilahy tsara velatsy ohatranao lasa ianao miala teo e tsy mila mijorojoro eto alohan'ny trano keto ianao lasa fotsiny ianao mifona re lasa ianao ahy e mba hainao amo tena ny fandiso ny taratasy izay nalefako marina le tokony alefako tany amin'ny namako no lasa tany aminao
Ary ilay nipetraka tany Antananarivo le namako tokony andefasako an'iny taratasy lasa taty aminao iny dia efa manana efa manana olo tiana ankoatra anahy dia nalefa ny taratasy mpitiavana fa ny taratasy ratsy nalefa ty amiko aty. Ary aza miova fiteny takan'io moa anao sa ve dia efa lasa mbositra mihitsy ianao sa zay rehefa tezitra ve? Ka manafitoina nataonao sady tsy mino an'izany aho mody miala bala fotsiny eo anao dia tsara vela tsy sady mpandainga ihany koa. Lova, mba miangavy anao mba hien'ny fanazavako e. Lava loatra ny fanazavanao Andriamatoa. Mba ino kely ary aloha e. Pisotro toka be mihitsy mako izay namako izay. Atao hoe Lova ihany koa ny anarany. Tamin'izay izy nandalo tany Antsirabe tany aminay sy dada dia mamy be izy. Dia ny masony varamena be. Ny akanjo sady maloto no niforiporitra sy novodrovotra be. Dia ny fandehany koa ny vembena. Dia ny teny mafy anazy dada sy neny tamin'izay hoe aza miaraka amina mandratsy toy ireny tsony anao sao dia hifindrano toetra ratsiny. Dia nanoratra ho azy mba ho fananarana azy ka moa ny fandify ilay taratasy. Izany very Kaby? Izany mihitsy no aho. Dia ny mpandisy izany ny taratasy sy ny Lova namanao. Dia ny azy ny voaraiko no miandray no lasa voarainy any aminy any. Marina mihitsy izany Lova. Efa izany no tena fandehany. Sabako amin'izao fidododonao tonga aty amiko aty ambositra izao ny aben'ny fitiavanao ahy. Saotra betsaka raha afaka. Engany lasa an'izay ny ratsy rehetra. Izany mihitsy ma. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ho tokantrano vita sehatra tsara ny tokantrano izay voahorintsika. Izany mihitsy Lova. Ary tsy zavatra fandisin-diso tsony. Misaotra betsaka Lova malalako aho. Misaotra betsaka tamin'ny famelanao ny heloko mikasy an'ilay taratasy ny fandisy iny. Ilay Jesosy itony ny masoandro ny bandika lalandavany anazavany fankatiavantsika mbola vavy manontolo e. Eny izy Kabia. Fa za koa ny tena mifono aminao tamin'izao zavatra niseho izao e. Tsy mba nandinika sy nanadiady na nitady fihaonana sy niresaka taminao vao nanameloka anao. Ary andao ary mandrosoa aty an-trano raha izany tokoa ny marina fa tsy ho roato indray ianao e. Misaotra betsaka raha avako aho. Eto nipetraka? Petrapetra io. Ianao koa. Dia toiza amin'izay ilay resaka toizy ilay resaka. Mba eritreretana izany hoe ray volana tezitra sy nanao andolo-po taminao e. Izay e. Aza foazana tsony ny lasa. Raha tamin'iny volana lasa iny tokoa moa ary Kaby no maty. Tsy ny fahaverezana mandrakizay tany amin'ny farimy rehetra avy ve no miandry ahy. Fa inona koa mampiteniteny foana ny Lova ohatr'izany e. Ka hoy any ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mamela ny heloky ny namanareo ianareo dia tsy avela koa ny helokareo. Ka angamo misy olombelona tafiditra ny an-danitra andova ny fiainana mandrakizay raha tsy voavela heloka sy voadiondrahan'i Jesosy Kristy e. Izany mihitsy tena samba tsara avako manana fofombady mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra toanao aho. Ny faniriako dia mba hitohizan'izany ka ho tokantrano paradisa ny tokantrano katsahantsika any aoriana e. Ary ho tsara taiza daholo ihany koa ireo sombanaina izay omeny tombo antsika e. Engany. Mba alefaso kely hoe raha avako lesay dia misy an'ilay iran'ny mpitoro hoe ry malala aoka hifankaty isika iny. Eny ary fa alefako. Dia avy eo dia mba andrahoanao mangazo aho fa tsahanahinan-kanina mihitsy hatramin'ny nandraisako an'ilay taratasy avy aty aminao iny. Ianao koa. Efa nisy nandrahoana ihany tao fa jerevako rehefa vita ny vavaka dia omeko ianao e. Sady ara tery amin'ny teteza amin'ny fatita dia efa nangovotra be ary aho eo aminao. Kaby ity koa tena mampime mihitsy ka. Endreza ny fitiavanao Andriamanitra. Ianao mihitsy no tsapako hoe mandamina ny sain'ny Lova fofombadika mikasika an'ilay taratasy ny fandisy ndray andro iny. Raha tsy izany manko dia efa vitatra eo mihitsy ny aminay sy Lova. Tena misaotra betsaka anao aho Tompo. Manko dia efa vitatra eo mihitsy ny aminay sy Lova.
tena misaotra betsaka anao Tompo. Ary iza koa ary izany mandondony izany amin'ity andro efa hariva be ity. Azafady ry Gabi fa manelingelina sy amin'ny andro hariva be toy izao a. Ary tena lelova nandefasako taratasy ity a. Salama tsara ve aloha nareo aty e? Inona vaovao sy maresaka aty aminareo e? Salama sy a. Mandroso aloha mandroso aloha. Ino a? Ary tomba tsy mamy indray fa tomba normal tsara. Ny endrika falifaly, ny fitafiana mba mihaja tsara. Ka salama tsara ve aloha se anakaiza dansy izay fa ohatrany so dia tsy lova ary ity. Ay moa tsy voarain'izy ity ilay taratasy nalefako azy fa le an'lova fofombadika indray no tonga tany aminy. Hitako moa izy ity toa misosososo ohatran'ny finady somary fosa ity. Tsy ho tantaraiko azy rangahy zany sao dia mandratra ny fony a. Ary toa tsy valizy. Ary eo ny fiarabako sy ny fanontaniako an'se nakaiza ho dadanse fa ohatrany loza ny se mandinika be ahery dia inona ary tia nahazo an'se androandro Gabi a? Mandrosoa lorse lova. Aza mihafahafa fa mandrosoa dia mipetrapetra. Faly indray aho zao mampandroso an'se sady amin'ny forma tsara mihitsy se androandro no marina aloha zany e. Za koa tena faly sy ravoravo ry se Gabi mahita an'se indray androany a. Zany a? Zao ry Gabi a, manana vaovao lehibe ambara amin'se a. Inona le vaovao lehibe oentin'izay? Tantarao e? Zao ry se a, tena nahazo asa ty Antsirabe ahako amin'izao fotoana izao. Nahazo asa? Izay indrindra. Dia ny nahatongavako dia hanolotra ny fisaorana amin'ny tafotafo an'se fa tena namana se ary tena namana mahafinaritra se ry Gabi a. Tsy haiko adinoina ny fitiavan'se a. Izy fa ono a? Inona no nahatonga an'se hiteny toy izany ka? Tsy azoko mihitsy ry lova. Zao ry Gabi a, tsapako tamin'ilay taratasy nisoratan'se ho fa tena mpivavaka izy. Asa tamin'iray volana lasa iny. Tsy azoko ny tian'se ambara. Efa ataona maro aho izay tsy mba nandray teny mamy sy feno fitiavana sy fampahirezana toy nataon'se tamiko ireny. Maty ambara. Tena nandray an'ilay taratasy nalefan'se aho dia tena hoe faly aho nandray an'ireny teny mamy ireny. Tsy mba nandaja toy ny fanaon'ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako se na dia teo aza ny fahamamako indrindra tsy mba nandaja tahaka ny vadiko ihany koa se. Izao dia tena matsampa hoe mpamindra fo se ary tena be fitiavana se. Dia tsapako mihitsy fa Jesosy Kristy no tsy mahafoy ny mpanao tao very any amin'ny elo mirehitra afo fa mitady izay fomba hamonjena azy foana ho any an-danitra. Sekory Gabi a, tena tsy nafoy ihany dia efa tena nivary lavo tamin'ny fisotrotoka sy ny fitoroana zava-mahadomelona aza. Marina aloha izany. Tena manoana ny taratasin'se. Ho manko ny soratra nalefan'se aho hoe any lova tsy foiko. Hoy koa se hoe aty aminao foana ny saiko. Tsy profo izany Gabi fa mivavaka ho afon'se a. Fantako mihitsy hoe tena nivavaka ho azy mba hiovako tongo tsara. Sady izany olazaiko azy fa reny marina e. Nefa ny marina rehetra ne tsy filaza e. Sy aleo rangahy amin'izao a. Ny zava-dehibe isaoran'Andriamanitra dia izao fiovana izao. Aseo a Gabi to varim-barina izany e. Fa misy zavatra mampiasa saina ny singa e. Sa ohatrany tsy dia azoazony se fahatongavako ato. Tsy misy ry se a, tsy misy ka. Tsy misy fa tena resy lahatra ry se ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Fa zao e, mba tantarao aho ry se lova ny fomba nampiova be an'se toy izao fa mba mahaliana mihitsy a. Zao ry se a. Hatramin'izay nandraisako an'iny taratasy ny soratan'se ho iny ry Gabi a. Dia tsy te herika amin'ny sigara sy ny toaka intsony aho. Zany a. Lasa naharikoriko aho mihitsy na dia nandre ny fofony fotsiny aza. Ary dia tapa-kevitra aho fa tsy foka sy tsy goky intsony. Intsony mandrakizay hoy aho. Ay ve ka mbola misy ty ahy ihany eto tany eto. Zany mihitsy ny tena vetsivetsipoko tao. Dia Gabi zany e. I Gabi izay nanome toky aho hoe tsy hanadino amandrakizay. Ary Andriamanitra ary Gabi a mbola nanome atombonandro sy aina ary fanasitranana ny vavoniko rehetra izay efa tena maina ny toka. Ary ny afokafoko efa sepitra ny sigara dia nositrany somatsara koa.
raha ny tena marina sery lova dia Jesosy ny tena tian'se fa ny tenako dia fitaovana ihany napita izay fitiavan'izay eny e manaka anseny fa nataony fitaovana se saingy fitaovana tena naomby se zany tena marina mihitsy zany e tena misy misiry se ny kristianina be famindram-potoan'se fa ho vetivety dia ho resy ny fidoroana sy ny fahamamoana ary angasiasy satana satria tsy azo client intsony izy ry gabia tena misaotra an'se aloha e zao ry sery lova matoka ise fa tsy isy arombaka intsony izay eo ampelantanan'Andriamanitra dia ise zany marina zany raha izy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy an'se marina mihitsy zany ry gabia izany any ny tena mahatonga hiteny hoe roa ihany ny tena ty ahy ato tany dia isesy Jesosy Kristy e fa mivadan'se sy zanak'se zava-dehibe loatra aloha no naseho an'se teo amin'ny fiainako e alan'olona mihitsy any tamin'iny fotoana ny sotroko sy ny foako ireny ry gabi e ary anisan'izany dadanay zany indrindra eno tsara fa ny vadiko dia koreko mihitsy mahita ny akanjoko feno loha ny tenako mandry atatatra isan'andro dia vaky ady lava zao zahay ary ny ray aman-dreny ko raha moa dia nahateny mihitsy taloha hoe inona ary ny tena niterahantsika niny mpanala baraka fianakaviana iny entsany ane zany ry gabi e tantara efa lasa zany ry se fa isaorantsika ny tompony efa fiovan'se marina mihitsy zany averiko ary amin'ilay resaka se tamin'ny voalohany ka aiza ny orinasa hidiran'se eto Antsirabe zany ry gabi no tena atao hoe valim-bavaka zany tamin'ny herinandro lasa teo dia tonga ny taratasy anankiray fiantsoana ho mpiasa raikitra ao amin'ny orinasa lehibe iray eto Antsirabe dia gaga aho sery gabi fa efa firy taona izay nitadiavako azy izay atraiza sy nety nahita asa mihitsy nefa vao injay nanapa-kevitry ny tsy foka azy gara tsy hisotro toaka intsony dia nivala mivavaka asa vao ray volana lasa zay dia tena hoe nivala mivavaka izao aho zao tena hoe nahazo asa somatsara dia tena hoe misaotra ry se tena misaotra an'Andriamanitra lehibe koa ny tenako hoe tena tsy takatry ny sain'olombelona sery lova ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fahasoavany omeny antsika marina mihitsy zany izao koa vao tena resy lahatra mihitsy fa miara-miasa ny zavatra rehetra soan'izay tian'Andriamanitra marina mihitsy zany voalaza ny se zany hoy manko ny tenin'Andriamanitra hoe raha amiray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany ka ise zany ry lova efa nanao ny sitrapon'Andriamanitra najanony se ny fifonana sigara izay mihitsy aloha ny fisototoka ny fisototoka zany indrindra dia mazava ho azy ho valin'izay nomeny an'se ny asa nirinse hatramin'izay elizaiky no marina mihitsy aloha zany voalazany se izany oatra ary tena varindresaka teto fotsiny tsy tiase andeha aloha rosoana zavatra kely se inona nosotrony se zao ry se tena mbola makamonjy asa fa ny fandraisan'ny se tato dia efa tena zava-dehibe fa ilozako mamaiky se dia mampamangany amin'ny ray aman-dreny sy ihany fa ilozako se aloha mifampiantso ihany ary mifampiantso ihany efa ilozako se miraroso lova eny ary io oay lova iverena kely aloha fa misy adino angasao misy zavatra dingo zao manasa ny se zay sy lova le fofombadiko iny fa atao mariazy ry se zay amin'ny ray volana zany dia mba vao lehibe koa zany nomeny se zany mba manasa ny se dia se zany mba ataonay vavolombelany koa ny amin'ny firaisana ay tena fifaliana ho azy zany hoe raisinareo vavolombelony mariazinareo zany zay ary se fa maimaika miraso e eny ary tsika rehetra dia manahoana ki raha zoky ny fanomanana ny mariazy rapitsa tena tsy indrindaona mihitsy kara zandra fa fantatry indrimo i lova le fantatry indrimo i lova le lehilahy taloha izy mamilava be iny naman'ny kabi izy ngekiny nataonay vavolombelona amin'ny mariazinay mivady fangamo izy iny efa niove efa olom-baovao izy aky amin'izao tena efa niove efa nanolotra amin'ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy tanteraka lehilahy mamolava ohatran'iny veky dia mbola ahoana ny fomba niovany tao fa inona ny tena nampiova azy tapoka vetivety teo hoy indry
le taratasy nyfandisina lefa nygabi tamiko sy tamin'ny lovanamany nampiova azy. Azondry e? Ohatrany tsy azoko fa aza avao. Nandefa le taratasy taty amiko gabi. Dia nandefa taratasy ho any amin'ny lovanamany ihany koa. Nyfandisa nefa ny taratasy nalefa. Ny tokony alefa ty amiko voarain'ny lovalahy. Ny taratasy tokony ho an'ny lovanamany mamilava indray ny tonga taty amiko. Dia inona mpisy-korotana naisy gabi iny e? Raharaha koa izany ianareo. Fa isaoran'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra niseho satria noho iny taratasy iny ihany koa no nampiova ny lova e. Tena mahagaga izao Andriamanitra izao Tena marina kia. Arono efa voamana tsara ve ny akanjon-drira zandry a? Mbola misalasala mihitsy ake za zao fa misy inandray e. Hitandry misy akanjo ihany mety tokatrany an-dafo ohatrany tsy azo azoko le izy. Le akanjo nampanjairina tary amin'ilay mpanjaitra tary ohatra mbola tsy vita ihany hony. Ary ndry tio mba viana koa no mba hanambady sa hanambady vazaha? Mbola tsy amin'izany mihitsy aloha keny eritreritra. Mbola mianatra ngeka iny ataoko any an-dafy any e. Izay mahasoa ke ataon'Andriamanitra. Marina k'izany fa momandry dia andao ary tsika andeha voaka kely vetivety aloha e. Tady ny akanjon-dry. Andao ary. Ary mba mifaza teo am-pandriana amin'izay mola lova fa ianao anie ny vavolombelona amin'ilay mary azy ny gabiso lova nefa ianao ty tohotry ny misonenika eto am-parafara fotsiny. Iny ianao koa raha matoa. Aleo aloha mba hanararaotra toro-maraina tao am-pandriana fa tiana efa mba be loatra ny raha matoa izay natoriana tao amin'ny bosy zay. Ianao koa mamofo tamandry. Fa mifiry tokoa moa zao e? Efa amin'ny enina zao ko. Dia meo anaty mihitsy aloha le akanjoko efa nomakomanina mahalala teo ka. Aiza ny akanjo mihaja reny? Efa retsina atoko-retsy daholo ny akanjonao dia ny kiraronao efa reo daholo. Ary le karatra nampitadiavako anao maly efa vonona? Izany eo amin'ny vavolombelona ka sao dia ataonao akinanganina ny karatra fa dia tsisy zavatra vonona any. Misaotra anao raha matoa amin'ny fikarakarana fa aleo hiarina teto mihitsy aloha dia karakarao ny bokely fa sao dia tsika indray no andrasana eto. Andeha ampiakanjo azy mihitsy ny io ko. Tena milahatra mihitsy ny olona ny anatra tsodrano ety amintsika. Aloha raisy ny dadabe aloha fa reraka mitsangana eto izy. Ndao ary. Ny vadikana. Amin'izao tonandro lehibe amin'ny mariasinareo sao dia mirary anareo ao tokantrano somatsara zahay. Misaotra betsaka ary dadabe. Ity misy tsodrano kely avy aminay. Misaotra betsaka dadabe. Dia ho tratrantitra ianao e. Dia arabaina re aloha zany ry izy roa vita soa ny mariazinareo. Misaotra betsaka re. Dia tiany tsodrano kely avy aty amin'ny ralova mianakavy kely fotsiny fa fomanotra ny tena be da be. Misaotra betsaka re. Dia ho aran-jazalahy sy zazavavy izay irina ianareo ry izy mivady dia ty misy tsodrano avy aty aminay e. Misaotra betsaka dia anjaka ao amin'ny tokantanonareo anie Jesosy. Dia tiany tsodrano nampitondrany dada sy neny fa tsy afaka izy. Misaotra betsaka mampamangy ihany Vita soa tsara ihany ny fanamasinana ny fanambadiantsika ary kabia. Tena esaorana ny anaran'i Jehovah fa lehibe tokoa ny fahasoavany. Tena mafy aloha ny tafio-drivotra efa nanozongozona ny fankatiavantsika. Izany tokoa ma. Saingy mahery ilay fitiavan'i Jesosy eoko malalantsika ka resy avokoa ireny rehetrarehetra ireny andao antsika aloha hivavaka manginana dia ao anatin'izao olona mary antsika izao ary. Teny fanaontsika taloha ireny fa tsy hoe nandritra ny fifanofona ihany manko ny tokony anaovantsika an'izany. Mariky ny firaisantsika fo manko ireny sady fanohizana ny fahatokiantsika ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ndao ary. Hivavaka ary tsika, hivavaka manginitsika, aveloany ilay tabataba sy sakafo eo ihany aloha. Ry Andriamanitra fitiavano, atolotra mivady ny fonay, ho diovinao sy ho fenonao
fahamasinana. Anjaka ao ny tokantranonay ary omeo hery izahay anaradianao. Ny taranakay anie dia mba ho fenonao fahendrena. Ny vavanay ho fenonao teny mamy ihany koa. Ny asa fivelomanay anie ho ambinonao. Izany rehetra izany dia mba hanomezanay voninahitra ny anaranao ariary ihany. Koa dia misaotranao indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovanay izany vaovaka izany. Amen. Eno ihany ny vavaka dia toy ny taratasy alefantsika olombelona any amin'ny Andriamanitra. Tandremo ary sao dia fandiso toy ny taratasy diso adresina alefa ny gaby ny vavaka ataonao, ka any amin'ny Jesosy no mangataka valo-fato an-dranona sy ranona. Any amin'ny Jesosy no mangataka fitahiana ho an'ny zavatra ratsy kasainao. Any amin'ny Jesosy no manao fanamarina tena amin'ny Davida. Teo vita fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra koa ve ianao? Atolory azy ny fonao ho dioviny, tsoro ao anatrehany ny fahotanao rehetra. Avelao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ary manana fahatahorana azy. Taratasy ny fandiso. Tantara nosoratan'ny Zoky Arsoa. Novelomin'ny Voahirana, Tovo, Mamy, Iandry Artsoa, Mami, Iaina, Ravaka, Solofo, Fano ary Sara.